mikasika an'ilay fotoan'andro-am-pirenena andray anjara ve ny PSD dia manana finan-kevitra na ve-kevitra aroso mandritra ny fotoan'andro-am-pirenena. Efa volana maromaro ny antoko PSD no nanomana ny vina izay efa nananana hatramin'izay. Averiko kely ny tantara tamin'ny andro ny PSD teo amin'ny fitondrana, izany hoe tamin'ny 9/5/2009 hatramin'ny 2/7/2009 dia nisy ny atao hoe budget provinciaux izay décentralisation, nanana ny budget ny faritany rehetra fa tsy niaraka hoe ny vangongo taty amin'ny foibe. Fa rehefa mandeha zany ny budget annuel dia samy manao ny anazy ary samy manana ny volany. Ary zay no nahatonga nyity firenena ity tamin'izany tsara tantana ary nampiadana ny malagasy. Afaka manontany nareo ny olona mbola niaina tamin'izany dia niadana. Tsy inona no nahatonga an'izany fa lehibe ao anatin'izany dia ny fitantanana nisy fitsinjaram-pahefana. Ka tsisy hoe mitavozavoza ny fandrosoana aty sy ary, tsisy hoe tsy mitovy ny faritra rehetra, misy mahantra misy manan-karena, ny fampianarana mitovy. Ny ankizy avy any Androy alefany amin'ny lycée Galeny dia maharaka, ny ankizy avy any Baomby alefa aty amin'ny CEG maharaka. Izany hoe mitovy tantana ny malagasy rehetra na mitolotry ny fampianarana na mitolotry ny fahasalamana izay maimaimpona daholo satria ny rehetra samy manana ny azy, na mitolotry ny fotodrafitrasa dia samy nanana ny azy daholo ary voatantana tsara. Azo lazaina fa sambatra ny malagasy. Nahatonga n'io zavatra niova dia ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny général Ramanantsoa tamin'ny volana marsa 3/7/2009 nampivangongo ny hetra rehetra, ny foanana zany ilay budget provinciaux dia nataony vangongo eto Antananarivo, izany hoe rehefa mandray hetra ny any amin'ny faritra dia tsy ampiasaina any amin'ny faritra, alefa aty amin'ny DGI, aty amin'ny foibe ny fitantanan-ketra. Dia Madagasikara ngeza be, mandeha ny kolokolo sy ny tsolotra isan-karazany sy ny fitiavan-tena, misy tsy mahatanty mahita ny vola be io dia te hitantana azy samy rery. Ka io mifanazavana ny fahantrana maharitra ny Madagasikara io. Fa ny firenena nanao fitsinjaram-pahefana ambonin'ny tany rehetra dia tafavoaka. Tsika matoa tsy tafavoaka dia noho ny fitantanana lôjika anie zany hoe ny raim-pianakaviana nampiasainy daholo ny zanany dia aterinany ny karama fa tsy ampiasain'ny fianakaviany zanany. Rehefa tonga ao aminy dia izy mitsinjara fa izay tia mitsinjaraina fa ny ankabeazany alainy ho azy dia andehanana any amin'ny vadikely dia anaovany plaisir. Ohatr'izay ilay izy dia lasa mahantra zany fa diranovana na ny vady an-trano na ny zanaka sy ny vinantro izay manana fianakaviana, ohatran'izay ilay izy. Ka ny zavatra angatahana zany amin'ny fianakaviana io dia mba amena fizakantena ny zanaka amin'ny vola tadiaviny, tsy hoe vola tadiaviny ilay raim-pianakaviana anie fa ny vola tadiaviny mba mijanona aminy mba amelomany fianakaviana. Fa rehefa lahady kosa dia miara-misakafo satria fianakaviana anankiray tsisy fisaraham-bazana fa hoe amin'ny resaka toe-karena sy famelomana samy mahafantatra ny ao ambilaniny sy ao an-tokantranony. Ka zavatra ohatran'izany no maniny antoko PSD izay ilay atao hoe fédéralisme. Dia ilay fédéralisme io izany hoe mbola fitsinjaram-pahefana ihany izy io fa kosa natao ho rafitra. Tsy navela intsony hoe manana safidy ilay raim-pianakaviana na hizara na tsy hizara amin'ny zanany, tsy atao an'izany intsony fa aleo atao rafitra mihitsy hoe nametraka didy zany Andriamanitra hoe tsy maintsy samy mitazona ny azy, ohatrohatr'izay zany samy mitazona ny azy fa kosa misy cotisation mba anaovana ny raha raim-pianakaviana iombonana satria fianakaviana iray ihany tsy miady miaraka fa aleo zany fifankatiavana samy manana ny kapoaka hoaniny toy izay fifankatiavana samy ahantra dia hiady kapoaka. Ka io zany ilay fédéralisme somary nataoko ohatr'izay ngamba moramora fanazavana. Lalam-panorenana fédéraliste zany no omaniny antoko PSD izay efa niantsoana olona betsaka nanaovana fikambanana manokana mihitsy ny hoe cercle de réflexion pour la refondation pour l'autonomie des régions.
dia ny olona rehetra izay tsy mankasitraka intsony an'ity politika ny fanomezana tombon-dany be loatra ny fohy be ny fitondram-panjakana ity sy ilay olona anankiray fidiana manangona vola be da be tsy fantam-piaviana dia izy hoe moa adala fa izy hoe nandany vola be teo ka rehefa tonga eo amin'ny toerana izy ko tsy izy ny tompony rehetrarehetra mazava ho azy manao kolikoly iny olona iny mihinana volam-bahoaka iny olona iny ataony anazy Madagasikara manontolo izay le lazainy ministry ny fitsarana hoe capture d'état izay zavatra vao hitantsika teo nataon'ireo mpitondra teo aloha ka tsy halana amin'izany rehetrarehetra izany io rafitra fédéraliste io.